Alléluia. Saotra ny tompony antsika amin'ity androany ity dia andaontsika aloha hiarabany eo kaikitsika itsikio izy dia atao hoe tonga soa indray atao anatin'ity efitranon'Andriamanitra ity. Alléluia. Efitrano izay feno fahasoavana. Alléluia. Dia faly miarabantsika tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toeran'ity androany indrindrandrindra ho antsika ihany koa izay manaraka mivantana amin'ny alalan'ny internet ny internet izay ny any Toliara, ny any Tamatavy sy ny any amin'ny toerana maro samihafa ihany koa. Dia misaotra ny tompo indrindra tsika amin'ity androany ity satria tena hoe tsy fantatronareo fa tena hoe tsapako ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Tena hoe fahasoavana lehibe no mbola mahatonga tsika eto indray amin'ity androany ity satria na betsaka ireo toe-javatra izay mety hoe manakana atsika, betsaka ihany koa nefa ireo te anatona an'izany hoe fiarahana mivavaka izany nefa tsy afaka noho ny antony maro samihafa. Ary vao tamin'ny maraina indrindra vao nieritreritra hoe tena hoe fahasoavana lehibe ihany koa mahatonga atsika hoe miaina atao anatin'ity vanim-potoana izay misy atsika ity. Rahalahy Miki matetika tena hoe miteny an'izay mihitsy hoe tena matoantsika tena hoe miaina ao anatin'izao fotoana ny fahasoavana izay nametrahan'Andriamanitra atsika izao fa tsy tany amin'ny taona 2 fotoana lasa na 5 fotoana lasa tany dia satria fantatry ny tompo ny momba antsika tsirairay avy, ary ny tompo dia efa nandahatra ny fotoana sy ny toerana izay ametrahany atsika tsirairay avy. Amen. Andaontsika androany tena hoe isaotra azy idera azy ankalaza azy tsy aritsika ho tanysaitsika re zavatra soa izay nataony teo amin'ny fiainantsika fa dia isaotra fotsiny tsika satria tonga eto androany. Amen. Isaotra fotsiny tsika satria tena hoe mbola vontosiny finoana, mbola nomeny zotom-po afaka tena hoe anadratra azy indray amin'ity androany ity. Halleluja. Andaontsika hiaritsangana rahalahy sy anabavy dia andaontsika hivavaka isaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Halleluja. Raha eo mankasitraka anao izahay satria tsapanay ny fitiavanao, anay mandrakariva mbola nafany andre vory eto amin'ity androany ity. Tena hoe mankasitraka anao izay tompo satria tsapanay ny fitiavanao, ny fiangonana, ny fitiavanao anay tsirairay avy, ny fitiavanao ny tokantrano tsirairay avy, ny fitiavanao Jesosy eo an'ity ministera apostolika ity. Misaotra anao tompo fa tena ankehitriny izay dia novotosinao finoana indray ny fonay, ary tena hoe nomenao zotom-po indray izahay anatrika eto, te anatrika ny fanatrehanao ary te higioka izany fahasoavanao izany tompo amin'ity androany ity. Misaotra anao tompo fa mbola afaka izay androany manandra-peo, afaka mametraka eo am-pelantananao ity fotoana androany ity, izay fotoana izay antenainay tompo fa tena hoe amola volanao anay indray tena hoe anambaranao indray atao anatin'ny fonay sy ny fanahinay izay zavatra izay efa nomaninao anay amin'ity androany ity. Ankehitriny izay tompo tena hoe mankasitraka anao ny amin'ny fotoana rehetrarehetra, mankasitraka tompony amin'ireo izay zavatra rehetra izay nomaninao mba hahafahanay tena hoe azo fahalalana bebe kokoa indray, hahafahanay indray tena hoe midera sy mankalaza ny anaranao, hahafahanay tena hoe miankohoka indray amin'ity androany ity. Eny Jesosy hoe tena manantena anao indray izay androany fa hikasika anay ianao, manantena anao indray izay androany tompo fa tena ianao dia tena hiasa ary teny atao anatin'ny fonay, hahafahanay mitombo bebe kokoa ao amin'ny fahafantarana anao. Halleluja. Mankasitraka anao ary tena hoe tsy mitsahatra ny misaotra anao izay tompo satria tena hoe tompo be fitiavana ianao, tompony hery, tompony voninahitra, tompony izao zavatra rehetra izao. Halleluja. Mankasitraka tompo satria tena tsapako ny fitiavanao. Halleluja. 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 Saotra anao Jesosy. Halleluja. Ndao ataontsika izay hery izay tompo misaotra anao.
Misaotra tompo, misaotra Jesosy, misaotra anao, misaotra Jesosy, no zay rehetra nataonao misaotra anao. Velontsika farany misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra anao, misaotra Jesosy, no zay rehetra nataonao, sy zay mbola ho ataonao, no zay rehetra nataonao, sy zay mbola nataonao, misaotra anao. Alleluia. Misaotra anao zay Jesosy, tena mankasitraka ny amin'ny fitiavanao, manakina tanteraka ny fiainanay sy momba anay rehetrarehetra eo am-pelantananao, ary tena hoe vony izay tompo tena ankalaza anao, hideranao indray anakaiky anao amin'izao fotoana izao. Halleluia. Mankasitrako ny amin'ny fitiavanao tompo. Halleluia, halleluia. Alléluia. Miaraba antsika rehetra, miaraba amin'izay manaraka amin'ny vatana ihany koa. Dia androany antsika hiaraka hidera sy hankalaza an'Andriamanitra arak'ilay teny Ralami teo hoe tena mbola fahasoavana mampatonga antsika mbola tafahony eto androany. Dia andaontsika hanolotra adera voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. Amen. Yari terani tu
tahaka ny Jesosy. Amen. Teneny akaikinao hoe tsy misy tahaka ny Jesosy. Alléluia. Amen. If
Makasitrana tororazy Noni fony feno fitiavanao antsy Tsy voarefy ny fahasoavany Tena tsara ny manandratra ny anary Makasitrana tororazy Noni fony feno fitiavanao antsy Tsy voarefy ny fahasoavany Tena tsara ny manandratra ny anary Makasitrana tororazy Noni fony feno fitiavanao antsy Tsy voarefy ny fahasoavany Tsy voarefy ny fahasoavany
indrindra anao Jesosy tena lehibe anao Jesosy miaiky mifaly ampiazanao izahay Jesosy za mampatonga anay tena mijoro eto indray Jesosy hitera sy ankalazany anaranao Jesosy zany Jesosy tena hoe ninina Jesosy olana na zavatra mandalo eo amin'ny fiainanay Jesosy tsy anakana anay zany Jesosy miahita mifaly ampiazanao mifatsaranao ary ny fatokisanao Jesosy aminay Jesosy ka za mahatonga anay Jesosy tena mahatoky anao foana Jesosy misaotra anao Jesosy tamin'ny fitiavanao tombo misaotra anao Jesosy tamin'ny fahasoavanao misaotra anao Jesosy fa teo foana ianao niaraka taminay mandritra ny androm-piainanay Jesosy Alléluia Jesosy Oh
sociaux. Masina, c'est sociaux. Alléluia. Mas a café ne termina Masina,
Alléluia. Afaka master antsika. Sotran Jesosy tsika fa afaka nidera azy androany. Amen. Dia androany koa tsika hitondra ny fanatitra eo anatrehan'ny Tompo izay efa nomantsika tamin'ny fotsika rehetra. Alléluia. Tsy nataontsika mba hanjavatra fa tena hoe ho tonga eto tsika hidera azy hanome voninahitra azy hitondra fanatitra. Alléluia. Faly venao hoe hitondra fanatitra ho an'ny mpanjaka amin'ny mpanjaka. Mpanjaka amin'ny mpanjaka ngely ometsika fanatitra eto ary tena fahasoavana lehibe zany. Amen. Ozy izy hoe zay manome ampifaliana ozy izy. Alléluia. Akasitrahan'Andriamanitra dia androany namafy be ary ny herinandronao dia atero ampifaliana ny fanatitra zay fanomaninao an'ny Tompo. Alléluia. Ary tena mahafinaritra be zany hoe akasitrahan'Andriamanitra zany. Raha nanolotra fiderantsika teo dia tena hoe Andriamanitra dia mitoetra ao anatrehan'ny fiderana ary manatrika antsika izy. Tsika midera azy dia izy manao zavatra any anatin'ny fotsika any. Ary androany dia mbola ho tohizantsika amin'ny fanatitra zany
ho fideratsika ho fisoratsika ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra andaontsika hitsangana androany dia hanolotra an'izany fanatitra izany eto anatrehan'ny tompo amin'ny hafaliana nanaovantsika an'izany Foto ary zao tontolo zao amin'ny zavatra rehetra izay mitrangy ato amin'ity firenena ity dia misaotra ny amin'ny fiadanam-ponao izay omenao maimaimpona Jesosy oka ho feno fiadanam-ponao hatrany hatrany anay izahay Jesosy ary tena iaina am-pilaminana iaina am-piadanana ary omenao hery izay hatrehanay ny fiainana rehetra misaotra betsaka anao fa noho ny fitantananao dia afaka nalolotra fanatitra izay androany fanatim-piderana fanatitra fisaorana Halleluja misaotra amin'ny fiadanam-po Jesosy misaotra amin'ny fifaliana izay mbola omenao anay misaotra ny amin'izao fotoana izao Jesosy mankasitraka anao izahay Halleluja 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 irao amponolo zany androany Halleluja fanifanaiko
rahatsika kely a dia samy jery an'izay tsika androany a. Alléluia. Au cours du mois de juin, le message de la croix a atteint de nouveaux horizons. Ce mois-ci, 18 voyages missionnaires ont été réalisés dans 12 pays. Le pasteur Mickey Hardy et son épouse Audrey se sont rendus pour la première fois en Amérique du Sud, au Honduras. Une équipe de Sarasota et de Bournemouth est venue prêter main forte aux frères sur place pour l'organisation de la conférence Build, qui a rassemblé des pasteurs et des responsables pendant 2 jours de réunion. Disciples, sino discípulos. Followers of Christ, seguidores de Cristo, who are like Christ. Ce fut un merveilleux moment où l'équipe a pu ressentir une réponse positive au message de l'Évangile. Nous avons dilué nos messages avec d'autres choses, des messages de motivation, des messages adaptés à ce que les gens aiment entendre. Mais nous ne leur parlons pas de la repentance, ni du véritable message de la croix. Je pense donc que c'est une parole qui nous est directement adressée, à nous les pasteurs. De l'autre côté de l'Atlantique, le pasteur Roland Laos a tenu des réunions de leaders en Turquie avec les pasteurs d'Istanbul et d'Ankara. Le pasteur Stephen Gashengo a partagé à une conférence de responsables à Nakuru, au Kenya, tandis que de plus en plus de chrétiens découvrent les conférences Bâtir grâce à 5 centres de visionnage au Togo, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Zimbabwe. Au Zimbabwe, le pasteur Richard Langovi et son équipe continuent des réunions de mobilisation en vue de la conférence Build qui se tiendra à Bulawayo en septembre. Les églises ont été fortifiées grâce aux visites de plusieurs ministères, le pasteur Jocelyn Seri à l'île Maurice et le pasteur Stephen Gashengo au Royaume-Uni. Le pasteur Roland Laos, quant à lui, a achevé sa tournée européenne de 14 semaines après avoir tenu plus de 25 réunions avec des responsables et les églises en Égypte, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Norvège, en Serbie et en Turquie. Le frère Philippe Debert a rendu visite à l'église de la Ciotat, dans le sud de la France. Autre étape importante ce mois-ci, le lancement de nos chaînes YouTube en espagnol et en arabe, permettant à un plus grand nombre de personnes d'accéder au message de la croix dans leur propre langue. Dans cette même dynamique, le site internet de CTMI est désormais disponible en malgache. Côté musique, nous sommes heureux de vous présenter le African Medley, désormais disponible sur YouTube ainsi que sur l'application CTMI. N'hésitez pas à aller l'écouter. Cette année, CTMI célèbre son 25e anniversaire. Nous nous réjouissons de célébrer la fidélité de Dieu lors de la conférence internationale qui approche à grands pas. Réservez dès maintenant ces dates, préparez-vous à nous rejoindre et suivez également le compte à rebours en ligne avec des souvenirs marquants de ces 25 dernières années. Nous vous remercions pour vos prières, votre service, votre générosité et votre fidèle soutien. C'est tout pour ce mois-ci. Restez connectés et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. « 2026 marks the first time that CTMI have had a national build conference in Central America, in Honduras, in the city of San Pedro Sula. It truly was a special time. We had Pastor Mickey with us, his wife Audrey, we had a team from England, a team from Sarasota, all the brothers and sisters from the church in Tegucigalpa. +600 pastors registered and attended over the course of 2 days. This wildly exceeded our expectations. At first we had expected 200 men, and as the weeks and the days drew near, wonderful opportunities opened for the different brothers in the team to be on national television, to be on the news networks, to be on radio, and the brothers, Brother Jose and the different brothers on the ground there worked the ground to the point where we received 600 people over 2 days. The message, as always, did not disappoint. That's one ministry. Por eso que el ministerio It's not a title. no es un título. It's far more deeper than a title you can have. Es mucho más profundo del título que usted y yo podamos tener, It's first of all your life. sino que se trata primeramente de su vida, Your life. su vida.
We must be conscious of that. Debemos de ser conscientes al respecto. That our culture Que nuestra cultura is the culture of the kingdom of God. es la cultura del reino de Dios. And remove whatever needs to be removed. Y remover todo aquello que tiene que ser desechado. We've already got a report from men in Central America saying that they were so excited and so moved by what Pastor Mickey shared. I think it was really focused on the need we have to carry the cross, and for us to also be an example in people's lives, so we can make an impact through what God has done in us, both as pastors and as Christians. I believe we all need a change of heart. We need to be more yielded to the Holy Spirit because that's what's often missing. We need to surrender to God and learn to listen to His voice. Our calling is to obey His word and follow His leading. This has made me reflect deeply on many things in the churches we lead, areas where as leaders we carry a great responsibility. We want to encourage you and thank you. As the body of CTMI, as the family of God, we know that you give faithfully, you give of your time, you give of your prayer, you give of your money, and let us continue to sow our seeds faithfully into what God is calling us to do in these last days. May the Lord bless you. Tsika anatin'ny tenin'Andriamanitra misaotra ny tompontsika satria akaiko ny tompo raha lasiana vavy teneny eo akaikinao akaiko ny tompo hoe dia tsy mikely aina ny mpanompon'Andriamanitra ary tsapa hoe tena manome tanjaka indrindra ny rahalahy Mikiardy ny tompo tety an'izao tontolo izao dia maro ihany koa ny fiangonana tena misokatra. Amen. Ohatra ny naneto Madagasikara ihany koa aza zay no tsy mahita ny rahalahy Mansour moa an'izay mbola tsy mahafantatra toro ny filazantsara. Amen. Satria mila babo ny filazantsara tsy misy clé Madagasikara. Amen. Ary mpanompon'Andriamanitra anankiray resy lahatra zany tena fahasoavana avy amin'ny tompo zany. Amen. Tahaka nandraisantsika an'izany fahasoavana zany ihany no raha misy mpanompon'Andriamanitra miova dia very hoe fitahimpanamanao ahoana no afaka raisin'ny olona ihany koa raha misy mpanompon'Andriamanitra anankiray avoakasika ny filazantsara. Amen. Ohatsika nokatra ny fotsika amin'ny tenin'Andriamanitra misy an'le ireny hoe ho adinoko ny amiko fa tonga eto aho hiteranao. Father
hoy jesosy tamin'ny mpianatra rehefa andeha izy hoe mifanamasina ozy izy hampatsiaro anareo Le Saint-Esprit va vous rappeler izay rehetra nolazaiko taminareo tout ce que je vous ai dit. androany mbola hiteny ray jesosy Aujourd'hui, Jésus va encore parler. hampatsiaro atsika Il va nous rappeler ny teny rehetra izay nolazainy toutes les paroles qu'il a dit tamin'ny alalan'ireo apôstôly à travers les apôtres, ahafahan'ny fiangonana mitondra tena tsara afin que l'Église puisse être affermie. miorina Affermie mialohan'ny fiaviany avant son avènement. sokafo ny fonao androany Ouvre ton cœur aujourd'hui satria te hiteny ao anatin'ny fonao ny tompo parce que le Seigneur veut parler à ton cœur. arao ka alefaka ny fonao Et que ton cœur soit ramolli mba ahafahan'ny tenin'andriamanitra afin que la parole de Dieu miditra ao anatin'ny fonao puisse entrer dans ton cœur. ka tonga anao afaka hiaina an'izany tenin'andriamanitra izany Afin que tu puisses vivre cette parole de Dieu. hiainanao amin'ny famarinana sy ny fahitsiana Vivre dans la vérité, dans la justice. mangetaheta androany raha lasiana bavy Ayez cette soif, frères et sœurs, aujourd'hui. sokafo ny fonao an'ny tompo Ouvre ton cœur pour le Seigneur. fa te hiteny ao am-ponao izy Parce qu'il veut parler à ton cœur. amen Amen. amen maka mahazo toerantsika Nous pouvons prendre place. miarabantsika tsiraray avy a Bonjour à zay tous. tonga anatin'izao fotoam-pasoavan'izao indray a Chacun de nous, nous sommes présents ici dans ce moment de grâce. miarabantsika ihany koa zay manaraka mivantana Bonjour aussi à ceux qui nous suivent en ligne. dia miarabantsika rehetra ihany koa zay eto anatrehan'ny tompo indray androany a Et bonjour à nous tous qui sommes dans la présence de Dieu. miaraba andranabavy Claudina ihany koa zay Et- tonga mamangy atsika Et androany bonjour aussi à la sœur Claudine qui nous visite aujourd'hui. amen Amen. tsara ny tompo Le Seigneur est bon. zavatra tena mahafinaritra dia zao hoe Mais ce qui est joyeux, c'est que ny tompo dia mandefa ny teniny mandrakariva le Seigneur envoie sa parole tous les jours. tena tady an'ny tompo a J'ai cherché le Seigneur, ngataka hoe inona ny teny a j'ai demandé quelle est la parole. satria tsy fahalalana no ampita raha lasiana bavy a Parce que, frères et sœurs, on ne va pas transmettre une connaissance, fa mila tonga fiainana ao antsika ny tenin'andriamanitra mais la parole de Dieu doit devenir une vie pour nous, être une vie pour nous. dia rehefa nitady an'ny tompo a Et lorsque j'ai cherché le Seigneur, dia nentin'ny tompo tao anatin'ny bokin'ny timoty a et le Seigneur m'a conduit dans le livre de Timothée, izay ho fanamafisana mandrakariva qui est une confirmation chaque jour, satria tena te azo antoka ny tompo parce que le Seigneur veut être assuré hoe hiainantsika marina ny filazantsara que nous vivons réellement l'évangile. tsy tokony ho kristianina ivelany en apparence isika Nous ne devons pas être des chrétiens en apparence ou superficiels, fa atraizany ny fiatraikan'ny tenin'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mais jusqu'où est l'impact de la parole de Dieu dans nos vies? fa tena ohatrany hoe mahalana be ankehitriny a Mais comme si c'est rare aujourd'hui mahita olona tena hoe makatony tenin'andriamanitra patokina de trouver une personne qui obéit à la parole de Dieu dans la vérité. tsy noho ny olona
Ce n'est pas par l'homme. tsy nohony hoe am'izay ho tazany olona ho hitan'ny olona. Ce n'est pas pour être vu par l'homme. Fa lay toe-panahy anaty mihitsy a. Mais c'est l'état d'esprit à l'intérieur. Izay ny volavolain'ny tompo tao anatin'ny olona anankiray a. Que le Seigneur travaille dans un homme à l'intérieur. Ka afany a miaina toe-panahy tena izy, finoana authentique, finoana marina. Afin que cette personne puisse vivre une foi authentique, une foi véritable. Azay naporisian'ny Paoly apôstôly an'i Timothée. Et c'est à cela que l'apôtre Paul exhorte Timothée. Satria ankehitriny a mampalahelo moa. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est triste, dia mahita kalitao mpinoana anankiroa isika. Nous pouvons voir deux qualités de foi. Mampalahelo. Et c'est triste. Karazana finoana anankiroa no tazantsika ankehitriny. Aujourd'hui, nous pouvons voir deux qualités de foi. Dia mahita endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra isika. Et nous pouvons voir une image de piété. Izay tena mahonena raha lasy anabavy a. Qui est vraiment triste, frères et sœurs. Izay nananara ny Paoly an'i Timothée mihitsy a. Là où Paul a averti Timothée. Fandrandray isika na eto amin'ny fiangonana ihany ankehitriny a. Mais parfois même nous ici au sein de l'église en ce moment. Na ho antsika izay manaraka ihany koa. Ou même pour ceux qui nous suivent en ligne. Manana endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Nous avons une piété. Fa tsisy fiainana mifanaraka amin'izany. Mais il n'y a pas une vie conformément à cette piété. Azay mila hitandremantsika amin'izao vanim-potoana faran'izao a. Et c'est à cela que nous avons besoin d'être vigilants. Mba ahafahantsika tena. À cette époque. Za tsy miteny akory hoe lavorarina tanteraka. Afin que je ne dis pas qu'il faut être dans la perfection. Fa kosa tena miaina finoana marina isika. Mais de vivre une foi véritable, une foi authentique. Amen. Amen. Zay zavatra voaray isika. Tout ce que nous avons reçu, et nous allons la vivre. Mais ce qui est triste, frères et sœurs, il y a beaucoup qui sont au sein de l'église, qui viennent à l'église. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils prennent au contrôle leur vie. Et donc, est-ce que l'évangile n'a pas de force? Est-ce que c'est l'évangile qui est faible? Ou bien c'est nous, ou bien nous endurcissons nos cœurs. Mais allons faire attention, frères et sœurs. Amen. Amen. Nous avons besoin de vivre une véritable vie chrétienne. Allons lire dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 1er. Ny anaran'i Jesosy a fa aoko fantatrareo a izao fa ny aparany ihany a dia isy andro mahaory ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy a, tsy manora isy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kriana, bieboebo, tia fafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Dia ny andinin'ny fadimy, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany ny heriny. Dia ahoana hozy izy Paoly apôstôly, ireny koa dia alaviro. Voici ce que dit la parole de Dieu au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Et qu'est-ce que Paul a dit? Mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul a dit, éloigne-toi de ces hommes-là.
ne suis pas ces hommes-là. Fandray raha lasianabavy ny fikoriana ny courant-ny fomba-pivavahana ankehitriny a. Mais parfois, frères et sœurs, le courant de la religion en ce moment, dia mitarika ny olona ao amin'izany toe-panahy zany. Cela conduit les hommes dans cet état d'esprit. Ary zava-doza mihitsy ny lazain'ny Paoly apôstôly eto a. Et c'est un vrai danger ce que l'apôtre Paul nous Ozy izy dit. eo amin'ny andininy fahadimy hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Il a dit au verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Tsy tsisy heriny filazantsara. L'évangile n'a pas sa force. Tena be dia be ny kristianina ohatr'izany ankehitriny raha lasianabavy. Il y a plusieurs chrétiens comme cela en ce moment, frères et Raha sœurs. mahatsikaritsika na eto Madagasikara aza, Et si nous remarquons même ici à Madagascar, lasa hitenenana ratsy ny filazantsara. on dit du mal de l'évangile. Manomboka me miakatra neny ny fankalan'ny olona ny fiangonana. La haine contre l'Église augmente, la haine des hommes contre l'Église. Satria tsisy fiainana mipotra amin'ny maha-kristianina an'ilay olona marina. Parce qu'il n'y a aucune vie qui est générée dans cette personne. Fa ny akamaroan'ny olona dia manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Mais la majorité des personnes ont l'apparence de la piété. Andao lazaintsika hoe efa tena reto ho an'ny mpampianatra sandoka sy kristianina sandoka. Allons dire que cela concerne les faux docteurs, les faux prophètes. Fa ny zotra ny zavatra mitranga eo anivon'ny fiangonana ny tendance ny zavatra mitranga ihany koa ry raha lasianabavy. Mais la tendance au sein de l'Église, frères et sœurs, dia makany amin'izay fiemorana izay ihany koa. Cela conduit vers la dégradation. Any amin'izay fiemorana izay. Amen. Amen. Fa sika mila mitandrina raha lasianabavy. Mais nous avons besoin de faire attention, frères et sœurs. Amin'izao vaninandro farany izao. En ces derniers jours, aoka sika hitandrina. allons faire attention. Reny ozy izy dia aoka ho alavirinao. Fa isan'ireny izay misokosoko a, miditra any an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adala andininy fahenina, vesarany fahotana entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Éloigne-toi de ces hommes-là. Au verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Tsy mety tody amin'ny fahalalana ny marina izy ireo. Ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ary tahaka ny nanoeran'ny Jana sy Jambra Mosesy a no hanoeran'ireo koa ny fahamarinana dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Sady tsy manam-pinoana marina eo amin'ny andininy fahavalo tapany farany a, tahaka ny Jana sy Jambra amin'ny Mosesy no hanoeran'ireo koa ny fahamarinana dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Tsy manam-pinoana marina ireo olona ireo ry raha lasianabavy. Ces personnes-là n'ont pas une vraie foi, frères et sœurs. Ary izay mila hitandremantsika fiangonana saotsika dia lasa mikorina makany amin'izany ihany koa. Et c'est là où l'Église doit être vigilante au risque que nous suivons aussi ce courant. Satria raha vao tsy miambina isika, Parce que si nous ne faisons pas attention, si nous ne veillons pas, merci, dia hisy fiemorana ihany koa, hisy fiemorana makany amin'izany toe-panazany ihany koa. nous allons rétrograder, aller vers cet état d'esprit. Kanefa tsy androso intsony izy andinin'ny fasivy a, fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa, tahaka ny an'i Jambra sy Jana. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès car leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de ces deux hommes. Dia jereny lazain'ny Paoly amin'izay amin'ny Timoty. Ary tia ny loha hevitry ny tenin'Andriamanitra androany a. Fa ianao kosa andinin'ny fafolo a, dia efa nanaraka tsara ny fampianarako.
Et regardez ce que Paul a dit, et c'est le sujet du message d'aujourd'hui. Paul a dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ianao kosa ozy izy dia efa nanaraka tsara ny fampianarako ianao. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehana ny fahoriana izay nanjoa tany Antiokia, tany Iconiuma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako ary ny tompona afaka tamin'izany rehetra izany. Ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Andininy faharoambin'ny folo. Eny zay rehetra te ho velona amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy tenjehana. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Io zany raha lasiana bavo modèle napetraka Paoly apôstôly ho an'ny Timothée. Et frères et sœurs, voici le modèle que l'apôtre Paul a montré à Timothée. Io le karazam-pinoana anankiray izay manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Et voici cette qualité de foi qui a cette piété. Izay mila alavirintsika zany ozy izy Paoly apôstôly, amen. Où nous avons besoin de nous éloigner selon Paul. Mila alavirintsika zany, mila alavirintsika ny olona tahaka an'izany. Nous avons besoin de nous éloigner de ces hommes. Paul a dit. Aoksika tsosika no voasariky ny olona zay makany amin'ny fiemorana. Et que nous ne soyons pas influencés pour aller pour reculer. Raha la Tsiory raha ve miembotra ohatra zany. Le frère Tsiory va rétrograder, reculer. Sy ny ao ary efa ohatra zao dia ianao ve hiembotra. Voici, il y a tout ce qui se passe et toi tu vas reculer. Fa ianao izy efa nanaraka tsara ny fampianarako. Amen. Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement. Efa nahita ny tenanay ho modèle ianao izy Paoly apôstôly. Tu as vu le vrai modèle, a dit Paul. Tamin'ny alalanay. À travers nous. Amen. Amen. Efa nanaraka tsara ny fampianarako ianao. Tu as suivi de près mon enseignement. Io hoe nanaraka tsara io amin'ny dika teny fototra izy io dia hoy izy nanaraka patokiana. Et le fait de dire de suivre de près, cela signifie que il a suivi dans la fidélité. Amen. Amen. Firifiry ny olona ankehitriny no manana an'izay andao atao hoe faharetana patokiana izay. Il y a combien aujourd'hui où on peut trouver des personnes qui ont cette fidélité? Fa ianao sisy tena nanaraka tsara ny fampianarako. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Nanaraka dinio tsara zay averenao ao am-ponao mihitsy hoe nanaraka tsara ny fampianarako. Regardez bien et répète dans ton cœur, tu as suivi de près mon enseignement. Nanaraka patokiana ny fampianarako ianao. Tu as suivi dans la fidélité mon enseignement. Dia raha nanaraka patokiana ny fampianarako ianao Et si tu as suivi dans la fidélité mon dia enseignement, misy fiainana manaraka aveo. alors il y a une vie derrière cela. Raha misy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra ao anatsika. S'il y a une obéissance à la parole de Dieu en nous. Raha misy fakatoavana ny patokiana amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatsika. S'il y a une obéissance dans la fidélité à la parole de Dieu en nous. Dia ahoana dia misy fiainana manaraka an'izay aveo. Alors il y a une vie qui en découle derrière. Raha nanaraka tsara ny fampianarako ianao izy dia nanaraka tsara ny fitondrantenako ihany koa. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement et ma conduite. Amen. Amen. Nanaraka ny fisainako ianao. Mes projets. Nanaraka ny finoko ianao. Tu as suivi ma foi. Nanaraka ny fandeferako ianao. Tu as suivi ma douceur. Nanaraka ny fitiavako ianao. Tu as suivi mon amour. Nanaraka ny faharetako ianao. Tu as suivi ma constance. Manolotra témoignage ho an'ny Timothée Paul eto raha lasiana bavy. Ici Paul témoigne à Timothée. Fa ny vokatry ny fakatoavana n'iny fampianarana. Mais le fruit de l'obéissance à l'enseignement. Ny vokatra ateraky ny fianona ny fahamarinana. Le fruit, lorsque nous écoutons la vérité. Dia misy fitondrantena ao. Il y a une conduite derrière. Misy finoana ao. Amen. Il y a une foi aussi. Misy fandeferana, misy fitiavana, misy faharetana ao. Il y a une douceur, il y a l'amour, il y a une constance. Ireo ny antsoina hoe toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Et c'est à cela qui est la piété. Amen. Amen. Satria
fampianarana tsy afaka misaraka amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Parce que l'enseignement ne peut pas être séparé de la piété. Raha makatoa tena mandeha amin'ny famarinana marina tsika, Si nous marchons réellement dans la vérité, ny fiainantsika tokony mifanaraka amin'ny fampianarana zay nyrenesitsika. notre vie doit être conformément à l'enseignement que nous recevons. Zay no apolisian'ny Paoly ny fiangonana rehetrarehetra ao anatin'ny epistiliny. Et c'est à cela que Paul exhorte à toutes les églises dans ses épîtres. Fampianarana, L'enseignement, famarinana la vérité, dia tokony mitondra fiainana zany. cela doit conduire à une vie. Amen. Amen. Fa mahonena raha lasianabafy tena lany andro isika. Mais ce qui est triste, frères et sœurs, nous perdons notre temps. Raha ohatra ka tonga ihany isika miaino ny tenin'Andriamanitra, Si nous venons et nous écoutons la parole de Dieu, vao vita ny fitoam-bavaka, lorsque la réunion est terminée, alaitsika indray ny sakositsika miaraka amin'ny fiainantsika teo aloha rehetra, nous prenons notre sacoche avec notre vie d'avant, dia tsy miteny ny fiainantsika. alors notre vie ne parle pas d'elle-même. Fa zay mahatonga ny Paoly apôstôly miteny hoe fa ianao nanaraka tsara ny fampianarako ianao. Mais c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, tu as suivi de près mon enseignement. Ok, ianao tsy tahaka an'ireo olona zay naniny manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Que tu ne sois pas semblable à ceux qui ont une apparence de piété. Izay lazain'ny Paoly apôstôly eo amin'ny andininy fahavalo izy tsy manam-pinoana mariny ireo izy. Lorsque Paul a dit, ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Tsy manam-pinoana mariny ireo. Ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Firifiry raha lasianabava ny kristianina ankehitriny. Il y a combien, frères et sœurs, des chrétiens Ary en ce jour? misy andiniantsika teny zany na ho antsika zay manaraka mivantana ihany koa aza. Et cela nous emmène à nous examiner, même pour nous vous qui suivez. Move isika any amin'ilay lafiny anankiray izay ao anatin'ireo karazan'olona manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra fotsiny. Est-ce que nous faisons partie de ceux qui ont l'apparence de la piété, tout simplement? Sa isan'izay manaraka tsara ny fampianarana izy. Ou bien ceux qui suivent de près l'enseignement? Manaraka tsara ny fampianarana. Qui suivent de près l'enseignement? Izay misy vokatra eo où il y a des fruits. Dia fiainana fanaraka amin'ny fampianarana. Une vie conformément à l'enseignement. Zay ny tena tiako tsindriana amintsika ankehitriny. Et c'est à cela que j'aimerais appuyer aujourd'hui. Tena ny teny mafy tao anatin'ny foko zany raha lasianabavy. Cela a tellement parlé dans mon cœur. Fiainana ateraky ny fampianarana zay renesitsika. Une vie engendrée par l'enseignement que nous entendons. Manaraka tsara ny fampianarana hozy izy Paoly apôstôly tamin'ny Timothée. Et Paul a dit à Timothée, suivre de près mon enseignement. Dia tokony tsy ho isan'ireo olona zay miaino fotsiny ianao. Donc tu ne dois pas être un simple auditeur. Tahaka ny sasany comme les autres. Fa rehefa avy eo ny fiainany mais après leur vie. Dia raisiny an-tanana ihany. Mais après ils contrôlent leur vie. Fa aoka tena hisy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mais qu'il y ait un impact réel dans notre vie quotidienne. Ny teny zay nyrenesitsika. La parole que nous entendons. Miresaka an'izany ohatran'ny hoe miresaka zavatra lavitra be. Et lorsque je parle de cela, on dirait que je parle d'un sujet très éloigné. Ara-panahy be. Très spirituel. Fa jereo ny fiainantsika. Mais allons regarder à notre vie. Move tena manaraka patokina marina tokoa isika. Est-ce que nous suivons réellement dans la fidélité? Makatoa marina ve isika? Est-ce que nous obéissons réellement? Sa vao vita ny fitoam-bavaka. Ou bien lorsque la réunion est terminée? Dia raisika an-tanana indray ny fiainantsika. Nous contrôlons notre vie. Allons lire dans Philippiens chapitre 3 verset 17. Filipiana toko fahatelo andininy fafito ambin'ny folo. Ry rahalahy aoka samy anahaka ianareo. Aoka samy anahaka ianareo ka dinio
izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Satria nahoana ozy izy satria maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny fa fahavalo ny azo fijalian'i Kristy ireny fa vairezana no hiafarany ny kibo no Andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte, etc., etc. Ka isika ozy izy Paoly apôstôly tena iaina fiainana maha-kristiana dinio ny fiainanay ozy izy. Il a dit, soyez tous mes imitateurs, que nous vivons réellement une vie chrétienne. Ary Paul raha milaza an'io ry raha lasy anabavy Et Paul, s'il a dit ça, frères dia et mbola sœurs, miverina any amin'ny Timothée any izy ianao dia nanaraka patokina ny fampianarana. il revient encore à Timothée en disant, tu as suivi de près mon enseignement. Tokony misy fiainana manaraka an'izany. Il devrait avoir une vie. Aiza ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra? Où est l'apparence de la piété? Aiza ny vokatry ny toe-panaraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Où est le fruit de la piété dans ta vie? Fa maro izy maro ireo olona izay manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, maro no mandeha fa lazaiko aminareo am-pitomanina fa lasa fahavalo ny azo fijaliana azy izy ireo. Car il y en a plusieurs qui ont l'apparence de la piété et qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Fa ianareo kosa ozy izy dinio izahay izay marika ho anareo, izay modèle ho anareo zany. Mais portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Dinio ny finoanay ozy izy Paoly apôstôly. Regardez notre foi. Dinio ny fitondrantenanay. Regardez notre conduite. Dinio ny faharetanay. Regardez notre constance. Izay tsy tao anatin'ireto olona sasany ireto zany. Ou ce n'était pas dans ces hommes-là. Zay raha lasy anabavy ny tena tian'ny tompo tena ialan'ny fiangonana ankehitriny. Et c'est à cela que le Seigneur veut que l'Église abandonne. Satria maro loatra ny olona raha lasy anabavy lasa mora mandeha amin'ny fomba mpivavahana ny olona ankehitriny. Parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui marchent dans la religion. Ho avy ny tompo. Le Seigneur va revenir. Amen. Amen. Thessaloniana voalohany toko voalohany. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Au verset 5. Vous êtes là? Fa ny filazantsara anay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany. Jereo tsara. Filazantsara anay dia tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany. Eo ny fahalalana, eo ny fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Il y a la connaissance, il y a l'enseignement. Eo ny fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra zavatra anankiray zany. Donc le fait d'entendre la parole de Dieu en est une chose. Fa inona ny fiantraikan'iny eo amin'ny fiainantsika rehefa avy eo? Mais quel est l'impact de cela dans notre vie plus tard? Dia zao ny toy ihany, fa tamin'ny heriko sy ny fanahy masina ary ny fatokiana be araka ny ahafantaranareo izay toetra ny fitondrantenanay. Amen. Et voici la suite, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Araka ny ahafantaranareo izay toetra ny fitondrantenay. Car vous n'ignorez pas, pour nous, nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Yes. Ndao verentsika ny andininy fadimy. Fa ny filazantsara anay dia tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny heriko sy ny fanahy masina ary ny fatokiana be. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Amen. Araka ny ahafantaranareo izay toetra ny fitondrantenay teo aminareo noho ny aminareo.
Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Jereo tsara, fantatrareo, hitanareo, nous sommes montrés. Et nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Ainsi parmi vous à cause de vous. Hitanareo ny fiainanay. Amen. Vous avez vu notre vie. Hitanareo ny fitondrantenanay. Vous avez vu notre conduite. Teo aminareo, nony aminareo. Ary anareo efa nanahaka anay sy ny tompo. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Amen. Amen. Jerenareo tsara zany famporisihany Paoly apôstôly ny fiangonana mba hanahafany azy, mba hanarandon'izy ireo azy ampatokina. Regardez bien l'exhortation de l'apôtre Paul à l'église afin qu'il puisse vraiment vivre. Andininy fahenina, ianareo izy efa nanahaka anay sy ny tompo. Au verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanamasina. En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Mbola zavatra anankiray hafa koa zany tamin'ny fahoriana be fa nefa faly ihany no fanamasina. Amen. Donc beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Dia inona amin'izay vokatry ny finoan'izy ireo, inona amin'izay vokatry ny fandrenesan'izy ireo ilay teny lehilahy lazainy teo amin'ny 5. Et donc quel est le fruit lorsqu'ils ont reçu la parole, ce qui est écrit au verset 5? Hoy izy eo amin'ny 5 ka dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Au verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caïe. Et donc il y a une vie, frères et sœurs. Il y a une vie. Parfois, on ne voit pas cela au sein de l'église. Mais les gens qui marchent dans la religion, ils sortent là et ils enlèvent cette religion. Et leur chair est exposée. Paul a dit dans Philippiens, je vous le dis en pleurant parce que c'est triste. Parce qu'il y en a plusieurs frères et sœurs, l'avènement du Seigneur est proche. Nous avons besoin de nous débarrasser de ce vêtement. Et au verset 7, il a dit en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Cela signifie que nous sommes des modèles pour les autres. Moi, frères et sœurs, c'est mon cri de tous les jours. L'extérieur est tellement dépouillé. Mais je préfère que la vie du Seigneur soit manifestée. Et c'est l'état d'esprit que le Seigneur cherche dans l'église. Et regardez au verset 8, c'est tellement puissant. Amen. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous. Amen. Amen. Au verset 5, il est écrit, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Non pas en parole seulement. Paul a dit, tu as suivi de près mon enseignement. Et alors comment est la vie derrière cela lorsque tu suis de près mon enseignement? Paul a dit à l'église, aux Thessaloniques, vous avez suivi notre évangile. Et la parole du Seigneur a retenti de chez eux. Amen. Dire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs,
J'espère que c'est notre désir mialohan'ny fiavian'ny tompo avant l'avènement du Seigneur mba inona filazany azy amin'ny teny malagasy ato mba aneno amin'ny alalantsika ny tenin'ny tompo. Amen. pour que la parole du Seigneur retentit en nous. Amen. Amen. Amin'ny alalantsika À travers nous, mahita antsika ny olona mahita antsika manodidina notre voisin, notre entourage nous voit. mahita ny fijorona vavolombelontsika ny manodidina Notre entourage voit notre témoignage dia mahita fiainana izy ireo. et ils verront une vie. Mahita antsika ny any am-piasana Au travail, ils nous verront. dia mahita ny Kristy izy ireo. Ils verront Christ. Amen. Amen. No akitsika ihany andiny favalo. Fa avy taminareo no nanenony ny tenin'ny tompo a, tsy tany Makedonia sy Akaia ihany, fa teny tontolo eny no nielezany laza ny finoanareo an'Andriamanitra. Alléluia. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Raha lasa anabava ny fanarahana tsara ny tenin'Andriamanitra Frères et sœurs, l'obéissance à la parole de Dieu dia tokony hiteraka fiainana ho antsika. Cela doit engendrer une vie en nous. Amen. Amen. Tondra fiainana ho antsika. Cela doit porter une vie. Fa ankehitriny a betsaka ny kristianina Parce que en ces jours, il y a plusieurs chrétiens izay mampalahelo fa tsy tonga témoignage ny fiainan'ny fiangonana ankapobeny mihitsy ankehitriny a. où l'église n'est pas un témoignage et c'est triste en Ho an'ny général. firenena sasany aza Même pour les autres nations, dia akatona ny fiangonana on ferme l'église satria mahita fahavetavetantsika eo anivon'ny fiangonana ankehitriny. parce qu'on voit des débauches de la perversion au sein de l'église. Tsy mahita tena toe-panaraka an'Andriamanitra avy amin'ny olon'Andriamanitra. On ne voit pas cette piété de la part des hommes de Dieu. Tsy manakoako amin'ny alalan'ny vahoakan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu ne retentit pas au peuple de Dieu, à travers le peuple de Dieu. Mahonena raha Et c'est triste, frères et sœurs. Azay mazava-dehibe no tokony hitoerantsika anatin'ny fampianarana tsy misy kilema. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important que nous demeurions dans la sainte Zay doctrine. na tonga amin'ny Paoly apôstôly niresaka tamin'ny Timothée hoe ny fampianarana tsy misy kilema zay narahanao tsara. C'est pour cela que Paul a parlé à Timothée de la sainte doctrine que tu as suivie de près. Amen. Amen. Azany ihany koa mila rahantsika fiangonana ankehitriny. Et c'est à cela que nous avons besoin de suivre de près aussi, nous, l'Église, en ces derniers temps. Petera voalohany a 1 Pierre, toko voalohany 1 Pierre chapitre 1er. teny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Au verset 13. Ho anareo a Vous êtes là? koa amin'izany a sikino ny sainareo dia mahonona tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo a amin'ny isehon'i Jesosy Kristy. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny. Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, Tamin'ny tsy fahalalànareo quand vous étiez dans l'ignorance. fa araka ny famasinan'ilay niantso anareo dia aoka ho masina koa ianareo amin'inona amin'ny fitondran-tena rehetra. Amen. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ho masina satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria maninona masina ao. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Zany hoe teo hoe Paoly apôstôly nampahatsiaro zao ndray Petera mampahatsiaro atsika Donc l'apôtre Paul a rappelé ici, l'apôtre Pierre rappelle aussi fa ny zanak'Andriamanitra raha lasa anabavy a que les enfants de Dieu, frères et sœurs, tsy mandray ny entany tany amin'ny fahiny intsony a ils ne prennent plus leurs affaires autrefois ka entiny aty amin'ny fiovapony. et qu'ils vont ramener cela dans leur conversion. Zay mahatonga azy milaza hoe tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena
araka ny filanareo fahiny ozy C'est izy. pour cela qu'il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, Tamin'ny tsy fahalalànareo. quand vous étiez dans l'ignorance. Mampalahelo raha lasianabavy a fa be dia be ny kristianina ankehitriny a. C'est triste, frères et sœurs, mais il y a plusieurs chrétiens en ces jours. Izay indrindray mampandiny tena mihitsy aza hoe Et ou même cela nous conduit à nous examiner. mampandiny tena hoe tena nisy fiovapo marina ve nitranga tao amina rahalàna anankiray na anabavy anankiray. Est-ce qu'il y a eu une réelle conversion chez un frère ou une sœur? Fa ny atao hoe fiovapo raha lasa anabavy raha nitodika tarehy ianao fahiny a. Mais le fait, la conversion, frères et sœurs, si tu t'es tourné de ce côté autrefois, Dia rehefa miova fo ianao dia mitodika aty ianao. et quand Amen. tu es converti, tu tournes dans cette direction. Tsy hoe lavrary ianao, tsy hoe tanteraka ianao akory. Ce n'est pas que tu es parfait ou parfaite, Fa nisy fiovapo tao raha mais il lasianabavy. y a une transformation de cœur à l'intérieur, Fa frères ny et sœurs. kristianina ankehitriny a dia ohatrany hoe mampiasa ampio ara-pefy a. Mais les chrétiens aujourd'hui, comme s'ils utilisent Ny fahafahana ils utilisent mal leur liberté. mampiasa ny fahafahan'izy ireo entin'izy ireo lasa n'iny anotana indraindray. Ils utilisent leur liberté pour pécher. Fa raha lasianabavy Mes frères et sœurs, aza mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo fa araka ny famasinan'ilay niantso anareo dia aoka masina koa ianareo. ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amin'ny fitondran-tenanareo rehetra. Amen. Dans toute votre conduite. Avereny teneny eo akaikinao amin'ny Dis à ton fitondran-tenanao voisin, rehetra dans hoe toute ta conduite. inona ny tsy akasitrahan'ny tompo misy a. Qu'est-ce que le Seigneur n'approuve pas? Misy olona efa fantany tsara mihitsy fa tsy akasitrahan'ny tompo izy ao anatin'ity zavatra anankiray ity. Il y a des gens, ils savent pertinemment que le Seigneur n'approuve pas là où ce qu'il fait. Ary io zavatra hoe efa namatotra azy fo nisy tsy niova fo. Et cela-là, enchaîné lorsqu'il n'était pas encore né de nouveau. Dia ankehitriny a mbola lalaloviny ihany le izy safosafony akitiako kely aloha. Mais aujourd'hui, Tsy maninona kay. il joue à cela, il touche un peu, il dit non, c'est ok. Fa raha lasianabavy Mes frères et ny sœurs, fiovapo raha tarisika dia makary. si nous sommes nés de nouveau, si nous étions là-bas, nous allons dans cette direction. Ara possible ary tsika hoe mety ho lavo azy. Mais même si possiblement nous chutons, Fa efa nomen'Andriamanitra antsika ihany koa ny lalan'ny fibebahana. mais Dieu nous a donné aussi le chemin de la repentance. Raha lavo isika, Si nous chutons, si andao atao hoe voafatry ny zavatra anankiray isika. allons dire que nous sommes enchaînés d'une chose. Niova fo isika, Nous sommes convertis, nandeha teny 10 taona, 20 taona, 10 ans, 20 ans passés, dia nisy mety hoe tsika ao anatin'ny nofo dia lavo azy isika. alors comme nous sommes dans la chair, alors nous tombons, nous faillissons, nous chutons, Eo ny fibebahana, mais il y a la repentance, eo ny fanenenana, il y a la reconnaissance, fanenenana ny amin'ny ota. où nous regrettons dans notre péché, le regret, il y a le regret, Dia mibebaka isika, et nous repentons. dia tafiditra teboka anankiray tany amin'ny lasandreny na lavo antsika iny. Et alors, là où nous avons chuté n'est qu'un point dans notre passé. Amen. Une étape dans notre passé, amen. Mba tsy hainantsika ao anatin'iny, ao anatin'ny fitondran-tena maloto mandrakariva. Que nous ne puissions pas vivre dans une mauvaise conduite, une conduite mauvaise. Taovaka itsika Efesianina toko 4:4-20. Éphésiens chapitre 4. Jerenareo ny anazavan'ny Paoly apôstôly azy mazava tsara raha mbola tsy mazava amintsika. Allons voir lorsque Ny andininy Paul... rehetra teo a. Efesianina toko 4. Et Éphésiens chapitre 4, Andininy 4:20. au verset 24. Ny anany soratako tamin'ny stylo mihitsy. Moi, j'ai écrit avec un stylo. Ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao a izay noforonina araka an'Andriamanitra. Jerenareo a, toetra vaovao a foronina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny famarinana.
et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Izay le momba ny fahamarinana dia manino izy izay ateraky ny fahamarinana. Et par rapport à la sainteté, une sainteté que produit la vérité. Nisoratako stylo mihitsy ny ato anatin'ny baiboloko satria tsy mazava amiko ohatrany hoe formel be ohatrany hoe soutenu loatra le hoe momba ny fahamarinana. Et j'ai même marqué dans un stylo dans ma Bible parce que comme si le fait que produit la vérité, c'est très formel pour moi. Ny teny frantsay malaza azy hoe que produit la vérité ozy Mais izy. dans la version française qui est écrit que produit la vérité. Izay ateraky ny fahamarinana. Que produit la vérité. Inona ny ateraky ny fahamarinana? Misy fahitsiana sy fahamasinana ao. Et qu'est-ce que produit la vérité? Il y a une justice et une sainteté. Ny fiainotsika ny fahamarinana dia tokony an'inona hiteraka fahitsiana sy fahamasinana amin'ny alalantsika. Lorsque nous écoutons la vérité, cela doit engendrer une justice et une sainteté dans notre vie. Amen. Amen. Aiza ny fandehanantsika amin'ny fahitsiana? Aiza ny fandehanantsika amin'ny fahamasinana? Où est notre marche dans la justice et dans la sainteté? Misy zavatra tolotra ho anoloantsika. Il y a des choses qui se présentent à nous. Dia miteny isika hoe tompo mety tsy araka ny sitraponao ty zavatra ty. Et on se dit, Seigneur, c'est peut-être pas conformément à ta volonté. Za efa nanaraka tsara ny fampianaranao. Moi, j'ai suivi de près ton enseignement. Za efa nakatony fampianaranao. J'ai obéi à ton enseignement. Inona ny aterak'izay atao anatiko? Et qu'est-ce que cela engendre en moi? Tompo, tsy araka ny sitraponao. Seigneur, ce n'est pas selon ta volonté. Misy fahitsiana sy fahamasinana teraky ny fahamarinana. Amen. Une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Fa indraindray tsy tazany fiangonana ny zavatra ohatr'izany. Mais parfois l'Église ne voit pas cela. Ny olona lasa mihaino nofony. Les hommes écoutent leur chair. Azany tena mahatonga tena mampirisika atsika hoe mihaino mandrakariva tenin'Andriamanitra. Et c'est à cela que je vous exhorte, écoutez la parole de Dieu tous les jours. Tena atsoboy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny fisainanao rehetra. Que toute ta pensée soit plongée dans la parole de Dieu. Fa raha vao tsy miroboka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika raha lasa anabavy. Parce que si nous ne plongeons pas nos regards dans la parole de Dieu, dia ny saintsika no mitondra atsika. en ce moment-là, c'est notre pensée qui nous conduit. Ny fahalalantsika sy ny zavatra ny ratovintsika no mitondra atsika. C'est notre connaissance et notre expérience qui nous conduit. Vahoakantsika ho mpakatony ny fahamarinan'Andriamanitra. Mais que nous obéissons à la vérité de la parole de Dieu. Vakitsika faran'ilay andininy faefatra amby roapolo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamasinana ateraky ny fahamarinana. Nous allons lire une dernière fois le verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tsika hiverina any amin'ny Timothée fahatelo. Allons revenir dans 1 Timothée. Timothée faharoa toko fahatelo. 2 Timothée chapitre 3, pardon. Au verset 13. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloky zany hoe ireo tsy izy dia androsy aratsy kokoa sady mamitaka no fitahana. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Fahatra ny fony zaza ianao dia efa nalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena, ho amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Izay soratra rehetra nomeny tsindrin'Andriamanitra dia mahasoa fampianarana ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra.
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Ianao izy efa tamin'ny fony anao voakely dia efa nalala ny tenin'Andriamanitra ianao. Toi, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Efa nampianarina ny tenin'Andriamanitra ianao. Tu as été enseigné par la parole de Nafantatra ny soratra masina ianao. Dieu. Tu as connu l'écriture. Ary nampahendy anao zany mitondra anao amin'izao fitondran-tena izao zany. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Mitondra anao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Jesosy zany. Et rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aoka tsy afonao zany. Aoka tsy voasarika ihany koa ianao a. Mais que tu ne sois pas influencé. Amen. Amen. Fa ahoana ozy izy eo amin'ny andininy fa 9 fa izay soratra rehetra nomentsindrin'andrin'Andriamanitra dia mahasoko fampianarana, fandresen-dahatra, fanitsiana zay diso, fitaizana amin'ny fahamarinana. Mais au verset 16, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mba hitaizantsika zany. Pour nous instruire, pour nous... Amen. Dia raha mitaizantsika ny soratra masina dia maninona mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, mba hisy vokatra zany eo anatrehan'ny olon'Andriamanitra. Et si l'écriture nous instruit, c'est pour que l'homme de Dieu soit accompli et qu'il y ait un fruit qu'on voit à l'homme de Dieu. Ka ho vonina ho amin'ny asa tsara, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Et propre à toute bonne œuvre. Ho vonina amin'ny asa tsara rehetra. Propre à toute bonne œuvre. Vonina ho amin'ny asa tsara rehetra ve isika? Est-ce que nous sommes prêts et propres à toute bonne œuvre? Narety tenin'Andriamanitra isika androany. Nous avons entendu la parole de Dieu aujourd'hui. Vonina ve isika? Est-ce que nous sommes prêts? Ho amin'ny asa tsara rehetra. À toute bonne œuvre. Ho amin'ny fitondran-tena tsara rehetra. À toute bonne conduite. Ho an'ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra zato isan-jato. À une totale obéissance à la parole de Dieu à 100%. Amen. Amen. Frères et sœurs, comme si la parole de Dieu est simple. Mais face à la tentation demain et après-demain, face à notre chair demain et après-demain, face à la tentation par rapport à l'argent, est-ce que nous sommes prêts à toute bonne œuvre? Pour les jeunes, les tentations deviennent tellement fortes en ces jours. Mais c'est la grâce du Seigneur qui peut nous tenir ferme. Allons tenir ferme à la parole de Dieu. Gardez, comme l'apôtre Paul a rappelé à Timothée. Il a dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Amen. Amen. Et ça fait combien d'années que nous avons entendu les saintes lettres? Mais où est notre obéissance à cela, à la parole de Dieu? Amen. Amen. Alors c'est le cœur du Seigneur pour nous aujourd'hui. Comme si cette parole est simple. Mais cela demande une vie donnée de notre part. Amen. Amen. Afin que nous puissions vivre dans la piété. Allons nous lever, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tompo efa katoko ny fiavianao izahay ankehitriny.
mampatsiaro an'izany teny fofo zany ianao tompo ho an'ny fiangonana androany. Ary manambarana zany teny zany amin'ny fiangonana ianao satria samy manana ny fiainanay izay tompo eny amin'ny seha-piainanay maro samihafa eny a. Dia mampatsiaro anay an'izany teny zany ianao satria mametraka eo anoloanay fanamby ianao. Raha lasy anabavy mametraka fanamby eo anoloantsika ny tompo androany. Hoy izy Paoly tamin'ny Timoty hoe izay rehetra te hiaina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehana izy. Fanamby eo anoloantsika zany raha lasy anabavy. Fa mivavaka ao atsika mba ho vitatsika mirelever an'izany fanamby izany, miatrika an'izany fanamby izany. Alleluia. Jesosy eo atolotro anao ny vahoakanao tsiraray avy. Atolotro anao tompo ny tanora, atolotro anao ny mananotena, atolotro anao ny rahalahy, atolotro anao ny fiangonanao ray manontolo Andriamanitra. Recommandeko aminao izy rehetra Jesosy, mba ho arovanao an'izy ireo Jesosy. Tena hitandro hiaro an'izany toe-panahy izany Jesosy, satria eo anilanay dia misy antsana ngeza be, misy antsana ngeza be ny fiemorana, misy antsana ngeza be ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa androany Jesosy tena mpianatra anay ianao mba hanaranay tsara ny fampianarana, ka tonga anay tompo afaka hiaina an'izany, tonga fiainana ho anay teny rehetra zay renesinay, ny famarinana rehetra zay voarainay. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce.
Tsika iran'izany hoe lehibe ny fahasoavanao, lehibe ny fahasoavanao, lehibe ny fahasoavanao. Saotra Jesosy io fa ny fahasoavanao no mbola tsy nalany rehetra anay, fahasoavanao no mbola nitahiry anay mandraka kehitriny. Alleluia. Ampianaro izay Tompo hialoka sy hitoetra ao amban'izany fahasoavanao zany. Na inona zavatra mitranga, na inona fakapanahy dia mba ho kristianina mpandresy any an-tsararay avy, kristianina anana discernement, kristianina anana ayanavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana, kristianina ho tia fahamarinana, kristianina mankamamy fahamarinana. Mbola veriny Tompo amintsika ihany zany teny zany androany hoe rehefa avy niresaka an'ireo mpanoloky rehetra izy, ireo sandoka rehetra, dia hozy izy tamin'ny Timoty hoe fa ianao kosa manara tsara. Amen. Manara mpatokiana, manara mpatokiana. Saotra ny Tompo, mevonatra ny Tompo androany, mevonatra izy androany, mehoazy ny fiderana androany, isaorasy ny amin'ny teniny androany. Alleluia, fa tsara ianao. Alleluia Jésus, nous te bénissons Seigneur, nous t'exaltons Seigneur, gloire à ton nom. Oh Alléluia, et merci pour ta parole, merci, merci pour ta vérité, merci Jésus, oui nul n'est comme toi. Ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole. Nous aimons ta vérité. Nous aimons ta vérité. Alléluia. Fandraisana sy teny Tompo apetraka ny Tompo atao boka atao amin'ny fanaraka amin'izay ihany ao amin'ny Romanina toko fahenina, dia eo manao fandraisana ny fanasan'ny Tompo isika. Romanina toko fahenina ny andininy voalohany
ity dia fampatsivana ho antsika izay efa vita batisa raha lasana bavy. Raha adinitsika nanaovana batisa atsika hoe fiainana manao ahoana ny fiainana tarafin'izany batisa izany. Fiainana manao ahoana ny fiainana tarafin'izany batisa izany. Hoy izy hoe ina ary no lazaintsika mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana. Sanatria izany ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona aminy indray. Tsy possible raha lasiana bavy fa matiny amin'ny ota. Amen. Niarana levina tamin'ny Kristy anie isika raha lasiana bavy tamin'ny endriky ny batisa. Amen. Fa ahoana ny kristianina ankehitriny no miaina fiainana indraindray tsy mifanaraka amin'izany. Tsy fantatrareo fa naiza no efa natao. Niza zany. Niza mitsika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Amen. Natao batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Koa raha niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika amin'iny amin'ny fiainam-baovao. Amen. Andehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany ihany koa amin'ny fitsanganana. Tamin'ny endriky ny fahafatesana dia mibatisa dia ny fitsanganany dia tokony endrika fiainam-baovao zany ny ainantsika. Amen. Tokony endrika fiainam-baovao ny ainantsika ary io amin'izay ninonino tokony isy fanapahan-kevitra androany. Amen. Isy fanapahan-kevitra androany. Tomponinina tsy araka ny sitraponao dia avotsy zany androany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niara-nomboana tamin'ny animbahana ny tenan'ny ota. Mba tsy anompotsika ny ota itsony fa izay efa maty dia efa afaka ny amin'ny ota. Amen. Izay efa maty dia afaka ny amin'ny ota. Alleluia. Zany raha lasiana bavy. Raha mamaky an'io andininy isika dia andininy nampianarin'ny rahalamikio tao anatin'ny fampianarana tsy misy kilema momba amin'ny batisa. Aiza ilay fiainam-baovao. Amen. Iaina fiainam-baovao. Amen. Iaina fiainam-baovao. Raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia miara-tsangana aminy ihany koa tsika miendriky ny fiainam-baovao. Amen. Alleluia. Alleluia. Antsika samy andray fanasana tompo androany afaka mandroso isika androany. Fahasoavana Jesosy satria manamarika izany fa afaka mandray anjara amin'ny fahafatesanao izay mazava ny teninao fa fandraisana anjara anay amin'ny fahafatesanao zao. Niara
nalevina taminao izahay mazava zany teninao zany dikan'izany fiainanay na dia velona azy izahay dia maty ny amomba ny tenanay. Halleluja. Amin'ny fandraisanay an'izao mofo izao Andriamanitra, izay manambara ny tenanao izay nivakivakiana no andehananay ihany koa tompoko ao anatin'izany fiainana izany. Isan'andro ianao dia manome occasion anay hahafatesanay aminonay no momba ny tena. Jesosy tena privilège, tena tombony, tena haja lehibe ho anay Jesosy manana an'izany saina izay tao aminao zany Andriamanitra, izay tsy avy aminay. Paoly apôstôly dia nilaza fa tsy avy aminy zany fa fanambaran'i Kristy, nomeny Kristy azy. Halleluja. Tsika samy andray mofo androany. Misaotra ny tompo ihany koa tsika ny amin'ny rano izay nalatsany ao. Tsika izay vahiny tany aloha tsy nanana an'Andriamanitra, jentilisa lavitra an'Andriamanitra, fa no nilasaka ny rano Kristy dia nahazo fihavanana tamin'Andriamanitra isika, réconcilié tamin'Andriamanitra isika, nihavana tamin'ny tompo isika. Moa tsy tokony hisy fakasitrahana avy any anatin'ny fotsikara lasy anabavy, fa tsy manana an'izao fanatonana izao isika, tsy afaka manantona an'Andriamanitra tahaka izao isika raha tsy nanotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana Kristy. Mba hisotra an'izany kapoaka izany amin'ny fisaorana isika ankehitriny. Halleluja. Saotra Jesosy ao. Amen.